Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famerahaba tsika rehetra rehefa ko malala tratry ity sabotsy fa 2020 ny volana May ity. Mitoy ny mofinaina antsika satria ny fandaminana nataon'ny fiendreketana ny ara-panahy moa dia ny hoe mandritry ny fotoanan'ny herinandro ny fanamasina dia ny fampianarana herinandro ny fanamasina no manolo ny mofinaina dia izao sabotsy zao moa toy ny mofinaina zany satria nijanona omaly ny herinandro ny fanamasina da ifimbonam-bavaka dia ny voalahatra ao amin'izany mofinaina izany hoe rehefa ko malala dia ny romanina toko 5 romanina toko 5 andininy 220 ka hatramin'ny andininy 720 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany ry rahalahy dia pitrosa isika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo, fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty, fa raha ny fanahy no aminonareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo, fa izay tariany fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Fa tsy nandray ny fanahy-pandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahy ny zanaka natsangana izay iantsoantsika hoe Abara io. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manamboninahitra aminy koa. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Nandiny 440. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika. Tamin'ny fanadihadinana natao rehefa ko malala tamin'ireo kristianina tany Eropa dia anankiray amin'ireo andinjoatra masina 500 isan'ny sarotra ny manazava azy ity romanina toko 500 ity, tsy hoe manazava azy fa sarotra ny fahatakarana ny heviny ny hoe ahoana zany fanahy masina miaraka milaza amin'ny fanahitsika, miaraka milaza amin'ny fanahiny olona ny fanahin'Andriamanitra fa zanak'Andriamanitra, miara-milaza amin'iza. Satria rehefa miteny hoe miara-milaza dia toy ny hoe mijoro vavolombelona. Ilay fanahy zany dia manamafy amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ilay fanahy dia manambara miaraka amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika. Raha miteny hoe manambara dia tahaka ny fomba fiteny amin'ny tribonaly voambolana afatao fampiasa amin'ny tribonaly io teny hoe manambara io. Dia manao hoe toy ny manambara maneho ampahabe maso ilay fanahy miaraka amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika. Miara-milaza amin'ny toeranaiza sy ny sisa rehetra. Zay no isan'ny natonga ireo kristianina vitsivitsy na maromaro no metrana fanontaniana hoe ahoana inona ny andinjoatra masina izay sarotrarotra aminao manakatra azy dia atao anatin'izany ity romanina toko 5:420 ity. Fa raha ohatra ka miresaka izany romanina toko 5:420 zany tsika rehefa ko malala dia mazava tsara fa ny lala-kevitry Paoly dia manomboka any amin'ny romanina toko 5 manazava ny fanamarinana amin'ny finoana. Manomboka romanina toko 5 Paoly dia manazava lay mpino no amarinina tamin'ny finoana ny Kristy. Ary dia ny romanina toko 5 zany dia manatitrantotra izay ivon'ny fanamarinana antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo izay. Dia mikisaka ny fanazavan'i Paoly manao hoe rehefa no amarinina tamin'ny finoana isika dia inona no akon'izay, fahatserovatena no aterak'izay, etaeta ny hivoatra ho amin'ny fahatsarana no ateraky ny fanamarinana amin'ny finoana. Zany hoe ilay fanamarinana tamin'ny finoana zany dia zavatra maimaimpona. Tsy ny etaetantsika hivoatra hiatsara akory ny lasa lohan'ny fanamarinana. Raha ohatra ka ny etaetantsika te hivoatra hiatsara
no lasa alohan'ilay fanamarinana dia amin'izay fotoan'izay mérite na vokatry ny fiezahantsika no hanamarinana antsika. Fa i Paoly dia manazava manao hoe maimay Paoly ilay fanamarinana amin'ny finoana, maimay Paoly nanomezana ny famelan-keloka tamin'ilany Jesosy Kristy Tompo, fa rehefa bitsihiny asa an'Andriamanitra ny fanahin'Andriamanitra ny Tompo isika ka mahatsiaro zany fanamarinana maimay Paoly zany dia mahatsiaro tsy fahatanterahana. Romanina 7. Mahatsiaro fiainana te hivoatra ho amin'ny tsaratsara, te hivoatra ho amin'ny fiainam-baovao. Mametra-panontaniana amin'ny Romanina 7 manao hoe inona Andriamanitra no ataoko, inona no ataoko mba afaka ay amin'ity tena ny fahafatesana ity, satria te hetsara. Tsy lay tsara no ataoko, tsy lay ratsy no tsy ataoko, fa lay ratsy no ataoko ary lay tsara tsy ataoko. Dia misy etaeta-po te hivoatra ao anatin'ny olona rehefa no hamarinina maimay-pony izy. Romanina 5, Romanina 9. Ary dia rehefa mivoatra azy izy, rehefa nahatsiaro izay fanamarinana ny finoana izay izy ka nibebaka, dia ambaran'ny apôstôly Paoly manao hoe misy asany fanahy masina ao anatiny, ny fibebahany efa asany fanahy masina. Fa izao rehefa nandray ny fanan'Andriamanitra izy na isika zany, natsiaro ilay etaeta hoe te mba hiova, te hivoatra, te hamboatra fiainana, te hiala amin'ilay tebitebiny fahotana sy ny sisa rehetra. Lay ambaran'ny Paoly hoe te hiala amin'ilay asan'ny nofo izay tsy resin'ny olona amin'ny fiezahana, asan'ny nofo izay tsy resin'ny olona amin'ny saina maha-olombelona, asan'ny nofo izay tsy resina amin'ny karavasan'ny fanabeazana na ny fibeazana, fa tsy maintsy amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra. Dia hoe Paoly manao hoe rehefa ao anatin'ny olona ilay fivoarana te hivoatra dia tonga amin'ity Romanina 9 izy. Inona Romanina 9 manazava zany lay sata na lay statut, lay sata vaovao. Rehefa nibebaka izy, rehefa nandray an' Jesosy izy, rehefa no hamarinina izy dia omen'Andriamanitra azy ny fanahy. Ary io fanahy masina io no fitaovana tsy azo raisina amin'ny lafiny hoe fitaovana tahaka ny milina na tahaka ny ordinateur loatra na tahaka ny solosaina, fa Andriamanitra ny fanahy. Tsy azo atao ny mieritreritr'Andriamanitra ho fitaovana, fa ny tiana teneny eto fotsiny satria mandrakariva izy io dia rehefa mitanisana izy io ny Paoly amin'ny Romanina dia ataony génitif izy io, izay mandrakariva mampatsiaro izay ataontsika hoe fitaovana izay na fiasana. Fa esory eo an'eritreritra ny hoe lay fiasana dia tahaka ny fiasana hoe asana tsofa na inona izay na clé izay ampiasaintsika eo, fa Andriamanitra izy, fa Andriamanitra miasa ao anatintsika. Rehefa no hamarinina isika dia mitoetra ao anatintsika Andriamanitra, ary Andriamanitra manaiky ho fiasana na manaiky hiasa ao anatintsika mba hahatonga antsika ho tsara mandrakariva. Raha ohatra ka nidiovina indray mandeha isika dia mety maloto indray, fa rehefa mitoetra ao anatintsika amin'ny fanan'Andriamanitra dia madio lalandava isika. Madio lalandava isika satria ny fanahin'Andriamanitra ao anatintsika, miasa amin'ny fibebahana ao anatintsika ka mahatonga antsika madio lalandava. Dia ny dingana fahatelo zany ho Paoly dia izao ny fahatsiarovan-tenan'ny olona ho zanak'Andriamanitra. Rehefa ao anatin'ny olona ny fanahin'Andriamanitra dia mampahatsiaro antsika ho zanak'Andriamanitra izy. Hoy ny filazan'ny Paoly azy amin'ny 5:20 izay nivakitsika teo, izay tariny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Melola 5:20 sarotrarotra teo hoe ny fanahin'Andriamanitra dia miara-milaza fanahintsika fa zanak'Andriamanitra. Fa ilay fanahy masina zany rehefa ao anatintsika dia fanahy nitarika. Ilay fanahy masina rehefa ao anatintsika dia fanahy ny fitarihana. Tsy fanahy mamotika ny maha isika atsika akory ny fanahy, tsy izay loatra. Tsy fanahy izay mamatotra atsika akory ny fanahy masina, fa fanahy nitarika atsika. Jereo tsara rehefa natao batisa Jesosy, hitantsika eo amin'ny filazantsara sinoptika io na Matthieu na Luka dia manazava an'izay daholo na i Marka dia manazava an'izay batisany Jesosy zay. Fa ny iombonan'ireo filazantsara dia ny hoe rehefa natao batisa Jesosy dia nidina tahaka ny tarehiny voromailala teo amin'ny Jesosy ny fanahin'Andriamanitra. Ary ilay fanahy masina tsy nilatsaka tao amin'ny Jesosy
midina teo amin'ny tarehin'ny voromailady rehefa mijery tsara rehefa mijereny sary tranaindreny nareo sary masina ho ny filazantsika azy dia mahita ny sary nanaovana batisan'i Jesoa dia misy sarina voromailala mitsotsolika eo ambony eo. Ny dikany dia izao rehefa komalala ilay fanahy masina dia eo lay iariariny lay nitsoina hoe trinité. Andriamanitra ny teny manao hoe indro ny zanako malalako izay sitrako izy noenoy. Andriamanitra ny tsy hita maso fa ny teny tamin'ny alalan'ny feo iny kosa ilay fanahy masina nidina eo ambonin'ny Jesoa. Tsy hoe naka n'lay nitelina ilay mahazanak'Andriamanitra ny Jesoa ny fanahy masina ka foana ilay mahazanak'Andriamanitra ny Jesoa fa mipetraka teo amboniny izany hoe tena persona roa samihafa mihitsy na terahana azy Andriamanitra ilay zanaka fanahy fa persona samihafa mihitsy ny hoe ity Jesoa dia ity ny fanahy masina tsy samihafa amin'ny fanohitra akory fa tiana tenenina manao hoe ao anatin'ilay trinité dia persona izay samy manana ny maha izy azy izy tsy natelin'ilay persona n'ilay zanaka ilay fanahy masina. Midika izany rehefa komalala dia izao raha ohatra nareo ka mijery raha piarina amin'ity teny ity amin'ny Romanina toko valomanontolo zany dia izao ny fanahy masina dia ao am-potsika izy. Ao am-potsika izy mitoetra ao anatintsika izy fa izy akory tsy mitelina ilay maha izika atsika fa fanahy mitarika izy. Raha ohatra ka mahita sendra mahita ataoko hoe sendra satria tsy amin'ny andavanandro tsy amin'ny tsy isanandro akory ny datsika zany fa rehefa mahita demoniaka ianao ataovy hoe eny an-dalana eny na asa eny an-dalana misy indraindray fa eny mitobona tahaka izany dia mahita demoniaka ianao fa narambarany soratra masina mihitsy zany ao tatsika fazaraky ny lioka rehefa misy demoniaka dia ny demoniaka dia ny tanjony devoly zany dia mamatotra ilay fanahin'ilay olona mamatotra n'ilay fanahin'ilay olona izy ary ataontsika mihitsy hoe nitelina ilay fanahin'ilay olona mamatotra ilay fanahin'ilay olona ilay fanahy ratsy ka amin'izay fotoan'izay dia tsy manana safidy intsony izy tsy manana safidy intsony izy lasa very zany ilay fahaleovan-tenany fa izay tian'ilay fanahy ratsy ataony no atao hitatsika ireny demoniaka ireny asainao manorana izy any an-danitra ry tsy mahavita asaya rehefa tena ao anatiny izay ataontsika hoe fatorana izay izy rehefa tena ao anatiny lay fatorana izy dia tsy mahavita mihitsy izay fa tena verisaina mety ho verisaina amin'ny lafin'ny psikolojika nandrentsika azy mazava ho azy ao anatiny zany fa lay fanahy maha olona azy mihitsy no voafatotra dia tsy manana intsony izy fahaiza manavaka na discernement hitatsika eny mitoby reny hitatsika eny an-dalana eny tsy manana discernement na fahaiza manavaka intsony izy ary dia indradray aza na nitenany aza tsy fatantsony na nitenany aza dia tsy fatantsony. Tsaroko ndray maka nanao tafika masina tany Malaimbandy ny fiangonana mahatadidy an'izay ny ankabeazan'ny kristiana tao Ambohidrately no tafika masina tany Malaimbandy ny fiangonana dia tonga tamina tranokely anankiray dia nao tafika masina teo zany ny ankizy ataoko hoe ankizy moa zay zanak'ara-panahy dia niteny hoe pastera misy olona latsy izy rery nanomamarana kokoa ho avelan'ny olona rery ao dia fa ahoana avelan'ny olona rery ao izy dia nijerena ty olona ve io ahoana maha olona an'io ty olona io miondrika io matory ao anatin'ny loto farak'izay maloto tsy azavaity fa dia maloto zay eritreretinao maloto indrindra fa dia olona io zany tandra hoe jerena dia efa nijerena dia tsy mibango volo vili maloto be fatosika amin'ny hazo sa inona ny eo maloto be tena tsy azo eritreretana maloto lavitra no zay olona mety hitanao amin'ny tunnel lalan-kely anga mihoatra azy maloto lavitra no reny dia tsy mideny malemy tsy mihetsika eo daholo manao ny tokony atao rehetra fidiovana tsy sisa rehetra dia ahoany olona io dia nametrahana fanontaniana fianakaviana dia efa ela be efa antonany efa tsy voisana intsony kamba 10 entona ngambana izy nefa ohatran'ny volana ve izy tsy miteny izy tsy mivolana dia tsy miteny olona io tsy miteny olona io ary tsy mivolana io olona io
de vehivavy io de tsy miteny io de tsy misolakanjo de terena de dadray isaky ny tapabolana zay isaky ny ray volana vo manolo raha manolo sy ny sisa rehetra de atao hoany io zany de hoe de fianakaviana moa zany efa tsy hitany zay anaovana azy tsy hitany de andao entina de noentin'ny fiangonana taty Antananarivo de vela taty Antananarivo io olona io de nanapa-kevitra teo zany ny mpiandry ny fifoazana ny fiangonana atao hoany izy de andao ara iasana petraka amin'ny tobelo sy ny sisa rehetra de le olona moa zany tena tsy azonao sary an-tsaina mihitsy de nisy olona maro isan-karazany na malala tanana fanampy teo zany reo fianakaviana malala tanana be fitiavana isan-karazany ny karakara ity olona ity diovina nina zay vao hita ny tarehany hoe aivi izy ty ohatry zao ty olona ty rehefa nikarakaraina ny diovina tsy niteny tsy nivorana tsy mihinana ninina tsy mahafantatra ny anarany tsy mahafantatra hoe aizy izy tsy mahafantatra hoe tsy sininina mihitsy tsy mahafantatra na mandray sotro tsy sininina fantatra mikaikina ny tongotra mikaikina ny tanana tsy azo atsotro io tongotra io fa mivokina tsy azo atsotro io tanana io fa mivokina tsy azo losary an-tsaina mihitsy zany fa izao leko malala nandritra ny volana maromaro de nesana taty tena tsy mbola afaka napetraka tamina fianakaviana moa izy fa napetraka tamina toby vitsivitsy indroniva toby toera sy diso mbobove izy iny sy cadre lapotsy raha tsy diso ro toby anakoroa satria ny antony de hoe ilana ny mila fitombavaka sapairezana maharitra izy de mila olona miresaka mila averina ao anaty fiarahamonina mila averina amin'ny lafidara-panahy mila équilibre vaovao na ara-panahy na ara-patana na ara-tsaina izay mety tsy ho araka ny tokantrano rehetra any fanjavana anagaga rehefa ka malala de zao rehefa napairezina nitezaina nikarakaraina ra-tsakafo nikarakaraina ra-panahy nikarakaraina amin'ny lafiny rehetra naharitra ihany antaonany fa lasa diso teo amin'ny enimbolana na heritaona latsaka teo de afaka niteny izy de niresaka izy de afaka nivavaka izy ela izy vao natonona ny vavaka nampianarin'ny tompo io fa antonany maro izy de miverina afaka nandeha tongotra rehefa aveo afaka nanjaitra nanao asa tana de miangona tao am-piangonana de afaka mihira de tsy azo lasa olombelona verina amin'ilay maha olombelona azy sanatria tsy hoe tsy olombelona izy teo fa tsy azo nosaretsaina mihitsy zany satria tsy hitanao le miverina somatsara de ny lamina somatsara de zaina de nikarakaraina de miresaka de naharitra mihitsy afantaonany tsy diso any amin'ny telo taona no any izy no nitezainy ny fiangonana karakarainy ny fiangonana sy ireo malala-tanana atao anatin'ny sampana fifoazy atao anatin'ny fiangonana telo efa taona teo eo na latsakina raha tsy diso telo taona teo eo mahirikely azy angamba de andao am'izay aterina any amin'ny tanindrazana izy fa efa mba hijoro vavolombelona de naterina tany amin'ny tanindrazana izy nateriny sampinalo am'izay satria ilaina ny hijoroany vavolombelona fa velona Jesoa de nandeha niverina tany amin'ny tanindrazana izy de tany fiangonana batatelo moa niasa fiangonana malaimbanto foana tsy nitsahatra mihitsy rehefa verina tany fiangonana aba izay tolona teorina tetolona teorina de niverina tam'ilay toerana zay nisy azy any izy verina fiangonana telo taona teo indray na roa taona latsaka telo taona latsaka dia nahita azy tsisy valaka tam'ilay tamy voalohany any miverina tam'ilay voalohany any miverina tam'ilay voalohany any de ahoana indray ty de mazava ho azy de tsy azonao atao olombelona tsy azonao atao arina de andao indray ara-laina dinadiavana hevitra hoe atao ahoana ary izy io e natikevitra tampitandrina tamy fiangonana tany etoerga hoy ny fiangonana aleo alaina de nalain'ny sampana fifoazana safa mihoatra ny firy taona zay de napetra de aty de nitezaina de karakaraina manokana de tsy maninona fa aleo mandany vola mampalahelo maty fotsiny any sanatriny fianakaviana koa efa nanary azy hoe eto any am'izay itondranareo azy any fa tsy vitanay io eto any am'izay asana ho ny antony maro samihafa satria fianakaviana tsy mbola manana fiainam-bavaka tsy afaka miazy an'izay ataontsika hoe équilibre an'izay lamina ara-pinoana ara-panatakinta aoriana ny fahasitrana an'izay mety ho fiainana hafa mihitsy
de voatery ataoko hoe voatery mihitsy na voatery ny fiangonana indrindra zambana fifoasana nandeha naka azy de karakara azy manokana nametraka azy tamin'ny tobina nofatrano mandrakitiny eny io mikaraka azy zany ary misotra andreo olona zay eto de misotra manokana ny nanjanakapelezana pita-dranomasina raha izay mikarakara manokana azy mandrakitiny eny io satria io olona io de mipetraka de anakaramana olona manokana isam-bolana andoavany fotrano isam-bolana de misotra manokana ny zanakapelezana zay zanapatra Galily moa zay resaka eto zay mikarakara miaraka amin'ny sampana fifoazana miaraka amin'ny robalana tanana fa raha mijery azy ianao de zany hoe ty ny olona efa milamina tsara mavita manasa ny lambany efa lasa tenenareo indépendante efa mahaleo tena tiako tenena de ny hoe mitondro manana toka valo tony ny hoe re ny fanahy ratsy dia mamotika ilay fahafahan'ny olona manava-javatra io mahatonga an Jesosy miteny hoe ny fanahy ratsy de fanahy manandevo fanahy mahavery le fahaiza manavaka fanahy mahavery lay olombelona mieritreritra lay olombelona mahafantatra lay sata zay nomen'Andriamanitra azy hoe endrik'Andriamanitra izy fa ny fanahy masina sanatry tsotra zany ny fanahy masina de fanahy tsy mifeno isika atsika tsy fanahy manery atsika kory ary izy fanahy masina tsy fanahy manery atsika hanao ny sitrapony akory aza tsy zany ny fanahy fa ny fanahy de Andriamanitra mitoetra amintsika mitarika hoy Paoly fanahy mitarika mitoetra ao am-potsika izy fa manazava ny saitsika anavaka mitoetra ao am-potsika izy de mitarika atsika hanao ny tsara fa tsy manery atsika tsy mamatotra ny fanahintsika hanao zay na de tsara ny sitrapon'Andriamanitra de Andriamanitra tsy manery atsika mihitsy fa mitaiza atsika mampianatra atsika mitarika atsika de io mazava adiny ny fahinana ambin'ny folo ary hoy Paoly manao hoe io fanahin'Andriamanitra io rehefa ao anatintsika de miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika nahoana ny valiny fanontaniana nahoana voalohany valiny voalohany de zao ny fanahintsika dia amin'ny maha olombelona atsika amin'ny mahafanahy zay fanahy nanota satria fanahin'olombelona dia mandrakariva hiaran'ny fiampangan'ilay ratsy de miapanga ny fanahintsika miapanga lay mahaisika atsika zany natren'Andriamanitra dia tahaka ny nampangaina eny Job fanahy miapanga fanahy zay ny fanahy ratsy de miapanga ny fanahintsika izy ary miapanga ny fanahintsika izy inona koa io fanahy io ny olo io de zao mba ahafahan'ilay fanahintsika mijoro ahafahan'ilay fanahintsika miaina sy mifaly mandresy an'izany fiampangan'ilay ratsy zany de ny fanahy masina no miara-milaza ny fanahintsika hoe zanak'Andriamanitra isika tsy mahajoro an'izay fanahintsika hoe zanak'Andriamanitra isika manoloana ny fiampangan'ilay ratsy satria tsy tanteraka fa izao rehefa miaraka milaza fanahintsika zany hoe meny ny fanahy masina herim-panahy ny fanahintsika de afaka mijoro milaza mijoro vavolombelona manao hoe zanak'Andriamanitra tsy zanak' zao tontolo zao fa zanak'Andriamanitra ary rehefa zanak'Andriamanitra de faly mandresy ary indrindra mahatsiaro minon'Andriamanitra ny fiarovanaandriamanitra ndika zany de zao hoe le fanahy miara-milaza amin'ny fanahintsika de zao mamonjy antsika amin'ny faly metsika zero tsara ny tenin'ny Paoly amin'ny Romanina toko fahavalo hitatsika amin'ny Romanina toko fahavalo tena diny fahinina amby roapolo hoy izy ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny faly metsika fa tsy fantatsika zay vavaka tokony ataotsika fa ny fanahy no mifona amin'ny fifarainana tsy azo tononona zany hoe mamonjy lay fanahy miara-milaza amin'ny fanahintsika ary lay fanahy koa de miara-mivavaka amin'ny fanahintsika satria mamonjy ny fanahintsika ao anatin'ilay fahalemena izy inona lay fahalemena lay fiampangan'ny Satana ny fanahintsika satria Satana de miapanga ny fahalementsika inona koa ianao koa ve de ty vavaka ga tsy fantatro ny toetranao ingaso hoe ianao de miapanga atsika lay fanahy ratsy eo anatren'Andriamanitra eo mba mandeha mivavaka eo nefa ohatr'izao ny toetra eo mba miseho inao nefa ohatr'izao ny atao sy ny sisa rehetra de miapanga lay fanahy
le fanaratsy io zany fa ny fanahy masina kosa mamonjy atsika am'izay fahalemeny zay de mitraka lay fanahytsika mitraka sika manao hoe manginy ianao lay ratsy fa za de zanak'Andriamanitra dia olona ny fanahytsika zany lasa fanahy mahery tsy fanahy osa fa lasa fanahy mahery no lay asan'lay fanahin'Andriamanitra fa ny faharoa de zao koa midika ny teny manao hoe ny fanahy de miara-milaza ny fanahytsika fa zanak'Andriamanitra isika mampatsiaro atsika izay zany mamonjy atsika amin'ny fahalemeny fa ny faharoa ny dikany koa miara-milaza amin'ny fanahytsika izy de izao mahatonga atsika mahatsiaro fiainana miaraka amin'Andriamanitra mandrakariva rehefa miteny zany ny fanan'Andriamanitra manao hoe enao de zanak'Andriamanitra ny fanahytsika tsy afaka miteny zay samy rery fa rehefa tonga ny zavatsarotra de kivy sika mety ho fanakivy fanadisy fanantenana dia bitsibitsika lay fanahy midinidinika amin'ny fanahytsika hoe inona ary ty kivikivy ty asa iran'iza moa izy iny le hoe inona ary ty kivikivy ty tataka zany lay diniky fanaovany lay fanahin'Andriamanitra anatin'ny fanahytsika lay fanahin'Andriamanitra zany de fanahy zay mampatsiaro atsika hoe tsy tokony ho kivy enge ianao enao nge zanak'Andriamanitra enao tian'Andriamanitra enao piray lova amin'ny Kristy zany hoe mpiara-manontova amin'ny Kristy ianao zany hoe izay any Kristy de anao izay misy any Kristy de misy anao izay any Jesosy de anao any Jesosy zao rehetra zao ka inona ny mahakivy anao zao rehetra zao nge an'Andriamanitra zao rehetra nge any Jesosy ka nahoana ianao nikivy nahoana miteny Paoly Salama manao hoe nahoana ianao ry fanahy iko no mitanondrika ato anatiko de mba hatonga lay fanahy tsy tanondrika ao anaty de bitsibitsika amin'ny fanahytsika ny fanahy masina manao hoe azakivy ao anatin'ny adsarotra ianao fa adsarotra efa azomanao fandreseny io adsarotra efa nanomanan'Andriamanitra fandreseny io ao anatin'ny tsy fisiny ianao ao anatin'ny tsy fananana ianao ao anatin'ny fahadisompanantenana ianao ao anatin'ny fahakiviana ianao ao anatin'ny fanenjehana ianao ialao za efa resy zany fa zanak'Andriamanitra ianao lay fanahy miara-milaza amin'ny fanahytsika fa zanak'Andriamanitra tsika zany de lay fanahytsika manjary afaka manohitra lay mety ho karaza-pahakiviana no miery ny fanahy masina mampatsiaro atsika ny mahazanak'Andriamanitra atsika lavako malalo zany rehetra any de tsy mandeha ho azy amin'ny olona zany raha izany azo ilazana azy tsy mandeha ho azy amin'ny olona ny fitenenana fotsy manao hoe mahereza mahatanjaha fa ny asan'ny fanahy masina ao anatin'ny olona ny mahatonga ny olona afaka mandresy afaka mijoro tantaran'lay rempianakaviana antsoina hoe Angeline moa zay lay ramatoa rempianakaviana rehefa lehibe taona nitsabona tafitananarivo nitsabon'ny fiangonana eny ampanetretena moa lazana zany fa tsy sanatry hoe irery fiangonana inona moa nanao zany ny fiangonana no ny fafahana ny meny Kristy azy fa atsapatsika manao hoe io Andriamanitra io mahay zava-mahagaga ary tsy ny fiangonana mihitsy ny mahavita an'izany tsy ny fiangonana olombelona izy fa ny hery ny fanahin'Andriamanitra ny asa ny fiangonana fa raha ohatra ka misy olona mahita raha natahorona tsara zany de ho gaga ianao andray ahoana mitondra an'Andriamanitra ny olona io zany izy tsy azonao eritreretina mihitsy ary rehefa no afahan'Andriamanitra izy de lasa mahay manavaka izy lasa vitany am'izay ny karakarany vatany vitany karakarany tena mandrary manao tsizy manao satroka izy de manomboka tsikelikely amin'ilay autonomie lay fahafahana amin'ny karakara-tena enga de avako malalo tsapanao fa ny fanahy masina ao anatinao ao de fanahy mitarika anao fanahy mampatsiaro anao fa zanak'Andriamanitra ianao mahatonga anao hanana fifaliana amin'io isan'andronao io mahatonga anao hanana fahatokina aminao isan'andronao io mahatonga anao atsiary ho lailain'Andriamanitra ngiahy ho lailain'ny namako ngiahy ho lailain'ny mpiarabelonamiko ngiahy amin'ity fotoana kely andalovako eto amin'ity zao tontolo zao ty ny fanahin'Andriamanitra de miara-milaza amin'ny fanahinao na amin'ny fotoana sarotra na amin'ny fotoana fifaliana na manoloana ny fakapanahy io fanahin'Andriamanitra io bitsibitsika amin'ny fanahinao hoe zanak'Andriamanitra ianao enoy ary mibitsiky ny fanahy masina vavaksika riavako tompo misaotranao zahay noho ny amin'ny fanomezanao ny fanahinao masina ny fanahinay marefo ny fanahinay manota tsy tanteraka
fa no ny heri ny fanahinao masina dia mahajoro ny fanahinay, fanahy mahery, fanahy faly, fanahy mandresy no ny heri ny fanahinao masina tamin'ny alalan'ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy zanakao. Koa misaotra anao izay Tompo, ary mankasitraka anao noho ny fahasoavanao sy noho ny fifaliana omenao anay. Tompo, dia mitoera ty anatinay mandrakariva, ary aoka ny fanahinao masina izay fanahin'ny mpandrisy anjaka atao-ponay. Misaotra Jesosy. Amen.